tompoko lahy sy tompoko vavy mitony fivorina miaraka amintsika tonga manatriky izao lanonana famaranana ny fivorina izao alohany irosoana amin'ny votoatin-draharaha dia tiako ny mampafantatra atsika fa efa azotsika tsidihana ao amin'ny tranokalana antenimieram-pirenena ny gazety Akony antenimieram-pirenena laharana faha 20. Izao dia iangaviana ny bitan-tsoratra amaky ny andininy faha 570 ao amin'ny lalam-panorenana sy ny andininy faha 400 ao amin'ny fitsipika anatiny mifehy antenimieram-pirenena. Andininy faha 570 mivory ara-potoana indroa isan-taona ny antenimieram-pirenena. Ny faharetan'ny fotoam-pivoriana isan'isany dia ferana ho 80 andro. Manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola-panjakana. Andininy faha 400 ny filoha no manambara ny fikatoanan'ireo fotoam-pivoriana ara-potoana 2 isan-taona eo amin'ny fiafaran'ny famaranana ny fivoriana farany voafaritsy ny diniky ny filoha 80 andro aorian'ny fitsokafany fotoam-pivoriana isan'isany. Vita Andriamatoa. Saotra ny mpitan-tsoratra atsika tamin'ny famakina ny andininy ao amin'ny lalam-panorenana teo. Izao dia irosatsika amin'ny lahateny famarana. Andriamatoa filohan'ny antenimieran-doholona sy ianareo loholon'ny Madagasikara izay manatriky etony. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Andriamatoa ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajarinan'ny tany misy olotena ny praministra lehibe ny gouvernemanta. Andriamatoa sy ramatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny bureau maharitra eto amin'ny antenimieram-pirenena. Ramatoa sy andriamatoa isan'ny ministra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta izay manatriky etona sy anareo izay misy olotena azy ireo. Ramatoa sy andriamatoa solombavambahoaka ny Madagasikara namana ajena izay tonga eto. Ramatoa filohan'ny fitsarana avo na ny ACJ. Andriamatoa filohan'ny vomieram-pirenena maleo tena ny sanany zon'olombelona. Andriamatoa misy olotena ny filohan'ny vomieram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana na ny CENI zany a. Andriamatoa sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny komitin'ny fampiavana malagasy CFM. Ianareo mpandraharaha sy mpiara-miasa rehetra ato anivon'ny antenimieram-pirenena araka ny laharam-boninahitra misy ianareo tsirairay avy. Ianareo mpanao gazety avy amin'ny vakijery maro samihafa. Ianareo olo manan-kajambony sivily sy miaramila araka ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampifaliana trany ny aonana amintsika rehetra sy anolorana ny lahateny ho famaranana amin'ny fomba ofisialy izao fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ato amin'ny antenimieram-pirenena ny taono 2020 izao. Terena mandrakarivany Andriamanitra Andriananahary izay nanome hery sy tanjaka ary fahendrena antsika rehetrarehetra nandritra niny fotoam-pivoriana iny. Mialoha ny tafa dia tsy haineny tsy hisaotra. Anareo vahiny manan-kaja izay tonga mavitrika trany manontrona anay ato amin'ny antenimieram-pirenena rehefa amin'ny fotoana tahaka izao. Koa na ny vahiny ny tompo-trano dia atambatro ny fiarabana ho maro mpandesa-tanana koa arahaba tompoko lahy
finaritry tompom-pivavy. Ny anomboana lately eto dia mamela ahy ianareo raha atsiaro kely ireo avatsika ampiretanindrazana izay niaramboiny tamin'ireny fahampozina ara-tsakafo ireny. Koa amin'ny anaran'ny antenimieram-pirenena iray manontolo no itondrana ny teny fampiononana ho an'ireo zay manamanjo sy itondrana ny teny fankahirezana ihany koa. Mirary fahasitrarana fely koa ho an'ireo zay mbola eo andalam-pitsaboana. Ny olombelona hono no mitsabo fa Andriamanitra no manasitrana. Koa mivavaka aminy isika mba hanindra fo amin'ireo zay mbola andalam-pitsaboana ka izy Andriamanitra tompontsika neny anome fahasalamana azy ireo farak'izay engana. Ny fiainana eto an-tany moa dia tantely amam-bano, na dia teo reny voina maro samihafa reny tetsy ihany koa ny fankalazana ny fety ny 4 Jona izay nankalazantsika ny flaha 15 taona nazahoantsika fahalovantena. Ka mbola mamerina trany ny fiarabana ny vahoaka malagasy tratran'ny fetim-pirenena iny ary nahatotosa ny etsika maro samihafa izay nanamarihana ny fankalazana izay any Asaramanitra zany ho an'ny voninahim-pirenena. Tompolasy tompovavy, ho toy ny mahazatra dia tsy atao ary ambany zavatra mihitsy ny mitanisa foya ireo zavatra vita teto amin'ity ary-panjakana ity nandritra izay 90 andro ny seny fitom-pivoriana izay mba tsy ampitolotra ny onona ny vahoaka malagasy. Teo amin'ny volavolan-dalàna dia ny isa 30 no nipetraka tato amin'ny biron antenimieram-pirenena ka ny 12 lany tsy nasim-panitsiana fa ny 2 kosa lany nasim-panitsiana ka misa 4 ny fanitsiana natao tamin'ny izany. Teo amin'ny tolo-dalàna kosa ndray dia misa 14 ny totaly ny tolo-dalàna tonga tato amin'ny antenimieram-pirenena ka ny valo tamin'ireny dia aviato amin'ny antenimieram-pirenena ihany fa ny 5 kosa dia aviany amin'ny antenimieran-doholona. Ny 4 tamin'izany no lany teto amin'ny antenimieram-pirenena zay samy nasim-panitsiana avokoa izay nahatratra 70 ny isan'ny fanitsiana izay natao. Noho izany ny valo tamin'ireo tolo-dalàna ireo dia nahemotra amin'ny fivoriana manaraka ny fandiniana azy. Niarantsika nahita ihany koa fa totosa soamantsara ny alakamisy faha 12 sy ny zoma fa 13 Jona lasa teo ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka zay nahitana taratra ny demokrasia sy ny fanajana ny fifandanjam-pahefana eto amin'ny firenena. Nahatsapana ny famatorana ara-politika sy ny finiavan'ny gouvernemanta ary ny fitondram-panjakana natanteraka ny vina izay napetraka amin'ny alalan'ny fanatanterana ireo fandaharan'asa zay voafaritra ao amin'ny politika akapoben'ny fanjakana na ny PGE iny fionana zay nataontsika teto ireny. Nandray anjara mavitrika hatrany ny solombavam-bahoaka nandritra io 2 andro ny sen'ny fionana io ary naharitra hatramin'ny farana avokoa indrindra tamin'ny andro faharoa zay tamin'ny 2 ora maraina latsaka kely vao nirava ny fivoriana tato amin'ny antenimieram-pirenena. Mitondra fisaorana ihany koa ho an'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fankatoavana teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ny fampitanam-bava momba ny fivorian'ny komité mpanatanteraka na ny comité exécutif du forum parlementaire de la SADC amin'ny volana novambra ho avy izao
zay atao eto Antananarivo sy ny février-mai ny forum parlementaire de la SADC na ny assemblée plénière zay atao ny volana Jona taona 2024 eto Antananarivo ihany. Ireto indray dia misy tranga vitsivitsy zay ambaratsika zay hita nandritra niny fivorina zay nataontsika teto amin'ny antenimera pirenena. Ny fahafito May 2024 fahatsiarovana ny faha-valopolo taona nandresen'ny vahoaka rosianina nandritra ny ady lehibe faharoa. Hitarika izany ny fikambanana Amis de la Russie à Madagasikara ary maro ireo solombavam-bahoaka anatin'ny vondrom-pinamanana Russie Madagasikara nanome voninahitra ny lanonana. Ny 9 Mai 2024 nanotrona ny antenimera-pirenena nanotrona ny antenimera-pirenena ny lanonana fampafantarana sy fanomboana ny tetikasa village artisanal teny Tsarasotra sy ny tetikasa Lakarivo teny Ivato. Ny 10 sy ny 12 May 2024 dia niatiky ny tournoi Fred Kit andian'ny faharoa izay nokarakarainy les Amis de l'Allemagne teny amin'ny stade Alarbi ny antenimera-pirenena. Nandre anjara tamin'izany ny asan'ny foty ato amin'ny antenimera-pirenena zay ahitana mpiasa sivily sy miaramila ary solombavam-bahoaka. Ny bata ny amboara voalohany ny ekipa ny antenimera-pirenena nandritra izany lalao izany. Voafidy ho mpilalao mendrika indrindra ihany koa ny solombavam-bahoaka Andriamampandry Totosoa Manampy voafidy tao amin'ny volotany fahaenina eto Antananarivo ary ny solombavam-bahoaka Andrianambenina Velomioatra tsy manositra Pinsary voafidy tao amin'ny distrikty Farafangana kosa no namono baolina tamin'ny lalao famarana. Ny 15 Mai 2024 tontosa ny atikasa ny arany antenimera-pirenena tamin'ny vovonana misehatra amin'ny fiarina vary na ny plateforme de la concertation pour la filière riz eto Madagasikara. Ny 20 Mai 2024 no tanterana teto amin'ny antenimera-pirenena ny fivoriana faharoa nataony groupe de travail national na ny GTN zay ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa ho an'ny fitantanana mikasika ny fahasalamana sy ny zo ara-pahananana na ny SDSR ary niady amin'ny VIH sida. Ny 7 Jona 2024 kosa dia nandre anjara tamin'ny diabe ny fa 12 taona nazahoan'ny Madagasikara fahalovantena ny teto anivon'ny antenimera-pirenena. Ny 10 Jona nanao fanaintanana mikasika ny fanafoanana sy ny tsy fanaparitana fitaovam-piadiana sy ireo akora miditro teto anivon'ny antenimera-pirenena ireo teknisianina avy ao anivon'ny gouvernemanta zay nitarina Andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena. Ny 3 Jolay 2024 kosa tonga nanolotra ny pekady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolokolo na ny SNLCC ho an'ny taona 2024 telopolo teto amin'ny komity mitandro ny fahitsina na ny CSI. Teo amin'ny famitana iraka tany ivelany ndray kosa dia ny 20 sy 13 Mai 2024 dia nandre anjara tamin'ny fivorian'ny fikambanan'ny antenimera ao amin'ny vomiera ranomasimbe indiana na ny APCOI zay natao tao Port Louis Maurice ny soliten'ny antenimera-pirenena malagasy. Ny 2 sy ny 9 Jona
5 dia notariny filohan'ny antemera-pirenena malagasy amin'ny mahafilohany ny forum parlementaire de la SADC azy tany Victoria Falls Zimbabwe ny février na ny assemblée plénière ny forum parlementaire de la SADC andiany fa 7 tompolasy tompovavy makasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny kosa indray dia tsy anisy teny lava intsony izay satria ireny efa nambarany solombavam-bahoaka nandritra ny fionana teo amin'ny gouvernemanta ireny avokoa ny hevitry ny antenimera-pirenena voatsitika atao avokoa ny firesana ny olana maro samihafa any amin'ny commune sy district manerany Madagasikara. Zavatra roa ihany no tsy maintsy resana manoloana ny tranga miseho tatoato izay. Voalohany dia makasika ity resaka fahampizinana etsy aroa ity dia mankahera-trany ny fitondram-panjakana sy tompon'andraikitry amin'ny fanohizana ny ezaka rehetra mba ahitana ny tena marina momba ireny tranga ny seny fatiolona ireny ny ato amin'ny antenimera-pirenena. Intanina ihany koa ny vahoaka mba hitandrina sy hanome vaovao maropototra ary fanometanana amin'ny fanjakana sy ny tompon'andraikitry isan-tsokajiny mba hisoroana sy hiadina amin'ity resaka fahampozinana ara-tsakafo ity. Ny faharoa dia manoroana ireo ady izay misy any ivelany amin'izao fotoana izao dia hitokony roso bebe kokoa amin'ny fahavitantena ara-tsakafo isika malagasy sady efa izany raha teo ny laharam-pahameny napetraka ny fitondram-panjakana tarina Andriamatoa filohan'ny Repoblika Jena Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Ilaina ihany koa ny fiezana amokatra ny filana etantoerana mba hampienana ny fanafarana ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy andavanandro. Tompolasy tompovavy izay ary ny voaomana izay no voalahatra mamerina ny fisaorana ho antsika rehetrarehetra naharitra ny aino hatramin'ny farana. Mirary somanakariva ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivory, ho salama vatana ary hitombo fahombiazana, ho ela velona sy ho ela finaritra, higoka ny tsiron'ny tany sy ny andony lanitra. Isika mpitondra sy tompon'andraikitra koa tsy ho latsa-danja amin'izany, ho tiam-bahoaka sy ho mamy hoditra hatranatrana. Ho antsika solombavam-bahoaka manokana dia fisaorana mitafitafy no atolotra antsika tamin'ny fanatanterantsika ny adidy masina ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy nandritra iny fivoriana ara-potoana izay nitanterantsika teto iny. Fahasoavana ho antsika mianakavy ary ombantsika mandrakarivany Andriamanitra misaotra tompola makatelina tompovavy. Koa dia ambara fa mifarana ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ny antenimera-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Mirary soa ho antsika rehetrarehetra mamerina ny fisaorana tompokolasy tompovavy.